Sakay Kely Rano diampeniny fandresena rakotondraso. Dia ahoana ireny no hiatrehana amin'ny fianaran'ireto zanakay ireto e? Ny karamandraso anty to tsy ampy ho tantanina akory. Any ka lasa mitrosa foana. Ora zery a! Maheno ve ianao sa ahoana e? Ho avy e! Fa inona moa zany no mahavarinanao ao fa efa vonona velona ny sakafo. Za nge mbola mivery kariva e. Sa adinonao ary? Ho avy rera zao fa ianao kosa zany. Ela loatra e. Sady ny antsika koa nge vola kakafitra ka ny maly tsy miova ihany e. Zany no mahalasa saina tao anefitra tao. Ary ny anao zao inona mba masondrinanao ao inona? Ohatra e. Fa tsy fantatro moa sa modino fanina kosa e, ha? Za nge mpitarika koralina ao am-piangonany ka mbola manomana hira io atao amin'ny alahady zao. Inona ma hoe mahasondrinana ahoana moa? Hay! Ka hono a. Inana-kanina ary ve za mifandraisana andraikitra ny am-piangonana izany e? Sa amany olana izay atrehantsika amin'ireto fianarany ankizy? Manontany anao nge ara zao fa tsy lozanao vandravandra fotsiny eo e. Za miteniteny foana tahaka an'izany no ramatoa. Hoy ny tompo aminao a, fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo a izany rehetra izany. Ka ahoana moa ny ilazanao fa tsy hihinan-kanina ny manompo ny tompo e, ha? Tsarovo razery a, fa tsy maintsy miaritra amin'ny nofo isika raha teo any an-danitra. Ela loatra rangaty le valim-bavaka. Makaleo be. Fa zao e. Inona aloha ny hevitrarany araky ny eritreretinao amin'ny fianaran'ny reto ankizy reto e? Sa angalatra, ha? Zay ny tianao ataoko zany. Satria hoe ela be ny tompo dia tsy maintsy andeha angalatra vao mamaly vavaka zany tompo ela be dia angalatra zany aminao, ha? Haka. Aleo rangaty anaovako anazy fa ianao to ohatrany tsy taitra mihitsy a. Ahoana ary neny a? Avy ianao aty. Midina aty ambany aty aminay sy ny rainareo aty dia mba hatsofi kely koa izy miravavy e. Ho avy e. Voahirana sy lala. Voahirana sy lala. Atsony dada sy neny. Ho avy re zay fa ahoana e? Midina fotsiny hoy ny aty ambany aloha. Fa inona razery ny tena tianao atongavana, ha? Fa misy inona mariny? Efa hoe alo razery hiditra tsehatra fa sarotra ny toetra rarangaty a. Efa reto zery mama fa misy inona misy anirana anay ka sa ahoana? Oka aloha nakiza zava-tsara ty zavatra ty a. Reninareo mananjavatra olazaina aminareo fa tsy zava ivelso dia ty amiko indray ny fantatra mankony. Ka inona ary le resaka tia mama tao e? Mbola miandry anay nge ny raharaha be deaibe e? Zany. Sao dia tezitra indray mama rehefa eo. Sady mama efa kizitina be ohatr'ireny. Ka zao ary no izy. Sokafy tsara ny sofinareo. Sokiro aloha so misy taitsofina ka tsy aheno zay zavatra ho teneniko eto a. Zao rery mama ka. Marenina ianao e. Zao ary enoy tsara a, indrindrindrindra fa nareo miravavy reo. La zao dia tianao ambara raha matoa fa ohatrany mandreraka be any sofiko mihitsy mimenony mikiritsana be. Inona ny tianao ambara? Zao ary no izy e. Tsotra ny teniko. Tsy maharaka ampianarana anareo tsony any karaha mandrainareo. Ka tapaka ny hevitra fa asina mametra-pelana zany dada. Sa asina miasa koa zay? Sa asina manambady? Tsy maintsy tonga amin'izany ihany ty resaka tirikala kely fa mangina. Zao ny tena tiako lazaina aminareo. Mijanona tsy mianatra tsony nareo miravavy. Ny zokilahinareo sisa no any manony fianarany. Ohatra fa inona ty lazainao ty razery a? Zany e! Ohatra fa hatramin'izay nge vitantsika ho azy tato ihany ny fiainantsika dia amin'izao fotoana izao dia misy an'izany indray ve? Zao fotsiny teneniko aminao a.
mila matoko ny tompontsika zany atsika mpiasan'ny tanany dia adidiny hatrany sady zao koa ny teneniko aminao a inona foana ny ianao e hevitra tsy niarahana nanapaka zany hevitra ao zany fa hevitra ao samyrery zany no izy rangatia zay koa tapitra ny fivoriana e samy mamonjy ny zavatra tokony ataony any enjana indray zay nataondry mamy zany ka andriamanitro ity razery tsy mba mirehatra rapa-naty ve mahatonga an'izao zavatra miseho tahaka an'izao e tena mampalahelo ahy reto zanako reto a ohatra ny mba te hianatra ihany nefa dada oay to lasam-borona be sy mitanondrika be nge dada e tsy hitanao mihitsy izao no natongavako teto sedra se sakay kely rano ty sika anaka ka neny dada tsy inona tsy mba poavron nalaina vaty fa sakaiko ka atao ahoana ariko aiza nitsotra an'izao ka raha ohatra ko nge tsy isy azy tsotra izao koa nareo e eny e mba vazivazy ihany koa moa ny anahy iny fa sady mba te hampitsikitsika ny dada e fa ono ary dada tsy hainy dada nga mbola tenin'andriamanitra hoe miatombena tsara miandry an' jehovah ianao ka manantena azy eny anaka kanefa mba misy fotoana ko nge tena reraka ihany koa dady e tahaka mipetera ihany io ianaka de mpanaradia ny tompo nefa latsaka atao anaty ranomasina ihany izy noho ninona noho ny ferehana kely fotsiny de tahaka an'izany koa ny rainao anaka tsy ry dada ka mariny zaniko ka nyraisin'i jesosy ange ny tanany aveo fa tsy hoe navelanyrendrika tao anaty rano tao ny sakaizany e de tsory ihany koa ny tanany dada amin'ny fandrosoana ny tompo hanompo azy de hijoro amin'ny sitrapony mahafamiko angery dada ny hoe tsy hano fianarana izany tsony nefa mba nahatalanjona ny mpampianatra ihany ange ny fahaizako e fa zany hoe manaiky ahy e ndry avelo ny finikelo zany zanako zany fa tena mampahirana amintsika izany teninao zany anaka e tanora toy izao ianao nefa manana fahatakarana tahaka an'izany sady ary tena manatanjatsaina tahaka an'izany koa tsy izy sarana rery dada tiany jesosy ange tsika ary dada e ade dada koa tiana be mihitsiny ade mahireza makasitraka anaka fa aloaloha andeha hamita raharaha kely ry dada ka eny ary fa masotondry e veriny kala kely iny fa tsy hitako izy mantsy ny resaka tamin'ny razony teo a asana fosa tamin'ny rainy ray zao na ahoana ndraso fa toko mahita ndry androany sady ino fa tamy manatona miomana tsara retsy e inona ndry nena mama hitako ange ndry ny resaka tamin'ny razony teo e tsy mifosafosana tamin'ny ray indrindray zao ndry vehivavy mpampiady mivady tena marary kosa andro mama fa ngamo zaty zanakao ka ahoana mohany hoe aninona ny dadana hoe hifosanao koa sady tsy nisy resaka ratsy koa ny nataonay teo fa nampaherena azy raha ny nataoko ianao nefa mahana amin'ny zavatra ataonao any fa iza moa ndry no miseho mampahery ato trano ato e ndry izay mbola velom-potsiny tsy izahay e ary tsinotsinona koa fa ny fanahy masina izay atao anatiko ny maniraka hampahery satria zany ny asan'i jesosy tompony fiadanana izy fa tsy tompony fikitranana ohatra izao ataonao izao sakay kely rano ay mbola mamaly valy ihany zao no izy tsy misy sakafo hoandry androany azo ndry zany valo mifaniratsirana ny razery de tsy misy hanina ary mandeha amin'ny famarikiriko
Andriamanitra, mifona ho amin'ny mama amin'izao toetrany sakay kely rano izao, sady pozina amin'ny masika, ary mifona ihany koa Jesosy tamin'ny fahadisoako teo anoloany reto ray aman-dreniko reto sy ireo ray-tapo amiko. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ary mba sary kala voahirana ny tena tsy hitako ny elingelina mihitsy androany arivo izay. Sa ve hoe atsy anefitra? Andraso mihitsy aloha jereko any ka. Voahirana ô? Voahirana! Ato vendry e! Midira kifa tsy midy io a. Ory, fa ina koa ty ataondry midy rera ato amin'ity efitra ty? Fangakindry tsy sakafo a? Sa marary ndry? Voalaza ndrika ia. Tsy marary fa tsinana fotsiny kiza. Ny tena marina tsy misy anjarako fa voasazy a. Maninona? Fa voasazy ahoana koa ndry? Tsy azoko izany fa hazavao aloha. Fandriko ve mitapitsofina tsy maheno ireny vavabe amin'ny mama tao ambadika tao ireny e? Eny e. Rehefa tsy nentina paherezana kizy dia nylakony tato ahako a. Tena moka didy izy avy eo hoe tsy mahazo misakafo ony a. Dia inona moa izany fa dia nitohizako tamin'ny vavaka fifadikanina ilay iziko. Dia izao hitandry izao. Ndry, ary tena tsy lainga mihitsy izany fa tena sakay kely rano mihitsy mamy iny a. Andraso anaovako azy. Orlala, fanao inona ndry ity? Sao dia mba ho voatondraka ny rano sakay ihany ndry a? Tsy te ahita. Kia. Marina tsy te ahita ao a. Ory mama, Inona e? misy resaka tiako atao aminao. Sao dia mba tsy rariny loatra ary izao zavatra ataonao aminay izao. Aiza veko, tsy mahazo manohy fianarana izay. Tsy menao haninay. Sady amin'izay, mbola vononao koa. Fa dia inona mihitsy fa dia maninona loatrany. Ay, mila fanazavana zany ndry io. Ie. Ka enoy tsara ary. Sokafy tsara ny sofindry, iaino ny fanazavany razery. Eny ary. Raha voahirana ny tiandry ho lazaina, dia papiady mivady ka tsy mila pitsikotsiko amin'indrainareo. Any ka mamevana azy. Vavaka, mila mirehatra. Rehatra amin'inona? Fanga moa zaty izany dia tsy mivavaka. Ary ndriko lasa mivoaka ny efitraniko fa tsy ilaiko e. Lasa ho a! Sady mba haindry moa. Tsy zanako ndry, mahazava amindry zay. Dia oaro a! Maninona? Tsy zavatra azoko mihitsy ny zavatra teneninao. Fa zanak'iza izany aka, Lahankely ny zanako ranona. Fa zao, natakalon-drasazy tao amin'ny hôpitalon'ny terahako. Mazava amindry ve zany e? Tsy zanako ndry, lasa mivoaka, osita! Andray kosa roneny. Te marina tokoa ve izany? Dia tsy zanako tada sy neny tokoa ve izany sa? Loza koa izany. Dia iza izany ny ray aman-dreniko? Ohatray marina. Fa inona koa izany varavarana mikarapirapoka be izany? Ndraso hoe jerena. Ohatray. Tao misy olona mitomany ange ao anefitra ao izany e? Ie, tena feon'olona mitomany mihitsy izany ianoko izany. Dia iza nefany? Aleo mihitsy hoe loka eto ambaravarana eto. Tsy marina izany. Tsy marina izany. Tsy marina. Tena ilaly izany. Io ara ho ala efa nahiko. Aleo mihitsy tonga dia hiditra ka. Lala fa maninona ndry? Fa misy inona? Inona ny tsy marina? Lala ho ala zaho anahy. Dia fa foty ranomaso ty fa maninona ndry?
Marina kintendria. Hoe manino? Tondraka rano sakay koa. Fa hoana azavao? Tena tiako rano masaka i masoko. Mifoko fahazobana tenana. Arina tsy ho torany eto tindry ity. Tsy manandray sy reny ongeky ary fohirany. Fa ino ty zavatra lasaindry ity e? Fa vatakazo sa vongam-bato dada sy mama mindrika. Andriamanitro, fa rantsaka inona no navoandry tao e? Sa efa tsy zakandry mihitsy ny toetra amin'ny mama dia mahatonga andry teny an'izany? Tsy fantatra tsony akery fohirana. Tena hengo tsara ny teniny teo fa tsy sanatria hoe lalitalovana kory sofiko. Hengo tsara ny tenin'ny mama teo hoe tsy zanaka izy mifaty hony zazalahy kely izany hono ny tena zanany. Fa nadakalony rasazy tamiko ny zanany tany amin'ny hopitaly dia zaza nadakalo zany. Azafady akira memevatra. Dia ndry koa ve dia mino an'izany e? Tsy marina ki izany ry lala. Mama no efa sakay kely rano any. Sady izany angeky no mahazo ny olona tsy mangetaeta anatona sy fikitra amin'i Jesosy e. Dia manjaka ao am-pony Satana mpandaingy. Tsaroviko fa manandray tsara fanabe sika ny an-dantrany dia Jesosy izany. Raisa izy tombo sy mpamonjy ny fiainandry dia anam-piadanana amin'izay indry. Izany feaky. Sotra ki fohirana. Sady aleo aloha isa isitaka kely mihitsy hitsakitsakoko an'izany rehetrarehetra izany. Dia tandremo manao foana lala. Eny akia. Dia mivavaka ao andry Voahirano. Viato andry. Hoan'izay dada. Zange ty tokotany teto fotsiny. Mipetrapetra aloha ndry fa za tonga ty mitsangana tahaka an'izao e. Zao misy vaovao mafaly ambarako aminao ty. Andresaka tamin'ny tompona andraikitra ny fiangonana fa mila mpampianatra hono ny sekoly. Dia nambarana zareo anazy zany hoe ianao nitan'izy ireo fa mety havita an'izany fampianarana izany. Satria efa fantany koa ianao fa tsy mianatra tsony. Sady tonga dia manomboka amin'ny herinandro ambony iny izany fampianarana izany anake. Tsara koa izanyko. Reo ndray fa mikionokony. Ary ty lekala voahirany ty mihitsy izany ny sotro kely ato Hany ka tsy mamerary ny mihitsy ny vadiko. Aleoloha enoko tsara ny resany. Tena tsara mihitsy izany vaovao entiny dada izany. Sady tena mihainy vavaka Andriamanitra ary dada. Tena vonina amin'izany mihitsy ary dada. Dia tonga dia atomboka amin'ny herinandro ambony izany ilay izy. Misaotra sika ary dada dia misaotra ny dada ihany koa. Tsy misy saorana rery anaka fa izany ngina didina iray aman-dreny mba hatafita ny zanany sy ny taranany. Tena marina mihitsy izany. Na ny ray izay ratsy tokoa aza moa mahalala manome tsara ny zanany maika fa Jesosy. Izao mihitsy no nanome asa ho anahy. Izay aloha dada fa aleo aloha andeha hanao raharaha kely ndraika. Dia mazo tokoa ianao anaka. Voahirana, avindry aty. Ahoana mama? Everindry mantsy fa tsy raiko daholo ny resaka ny fanaovandry tamin'ny raindry teo Resaka ino? Tsy tapina ny sofiko ry kalan'ny tia. Ampianatra hoe ndry? Ay, ka enoy tsara ary. Zao ny teniko amindry misasaka ny karamandry. Azavaiko tsara aloha. Netsasany andry netsasany anahy. Satria zaho manao ny raha rehetrarehetra tokony ataondry ato an-trano. Mazava amindry ve 50-50 ranona. Mazaka tsara tsy mazaka zay.
Or mama, inona e? ka ny karamako ange tsy hoe be deaibe akory e. Sady ianao koa nge efa mivarotra e. Mino fa ampo an'izay ilaina atao trano izany. Ny raharaha indray iny misy fandaminana azo atao foana. Indringa re tsy mbola mipetraka ato aminay e. Mbola velominay. Dia izay no izy fa tsisy resabe. Mazava tsara izay. Eny arika, tsy maninona indray ary. Reniko ianao dia manaja anao ah. Tsarovy anefa ary mama, fa misy valiny daholo ny zavatra atao rehetrarehetra, na ratsy io na tsara. Hoy ny tompo hoe izay mamafy tsy maintsy mijinja. Makaleo be izany resaka izany e. Andeha fonjeo ny rarava matsiravina. Eny e. Andeha tokoa fa sao dia voan'ny rano Sakay eto indray koa. Sady maika hanomana ny lesona hoentina ho an'ny mpianatra amin'ny herinandro koa izany. Sery fiainany. Tena mampalahelo mihitsy izy brahavavy renika. Nefa moa izay ny fanapahan-kevitra ka atao akory. Fa inona aloha ny mahavariana sy ato e? Ay vitady. Fa zao se saika mba misy resaka ifanaovako amin'ny se alohany e. Manam-potoana velony se io? Manam-potoana ka mandrosolo dady dia mipetrapetra fa inona ny jorojorony dady io e. Somary mandamina kely an'ireto boky avy nanaovako devoary reto fotsiny dia korotana be izy zany. Ka izay misy nandaminako azy an'izao lasoro izy teny dady aloha. Zao izy hitan'ny se moa izy roa vavy fa mandefitra be izy ireo noho ny amin'ny se. Ka dia anjaran'ny se manohana azy rehefa tafity sery zao sa ahoana aloha ny hevitra se? Eny tsapako inge izany ry dady. Kanefa kosa tsy mahametoky anao amin'izany satria olombelona ihany ary mbola nanatokantrano koa ka azoko ny tiany se holazaina fa tsy maniry an'se ane ay. Ary afatiko aloha ny resaka e. Fa se ve aloha ny mbola mazoto hanohy ny fianarany se ihany zay manko dia mpanohana fotsiny ihany ary raha mbola vonony se nanohy ny fianarany se dia hanampy an'se araka sy vitanay zay. Za aloha ry dada tena mbola mazoto tokoa hanohy fianarako. Aza matahotra nareo e. Aza matahotra ny amin'izany. Eny e, tsara be zany se fa zay fotsiny nge ny resaka naika ifanaovako tamin'ny se fotsiny e. Dia zao mba jereo ihany reny anabaviny se reny. Zay aloha fa dia mbola andeha hanomana fitombavaka ihany koa ny ray ny se ty fa dia mastozy e. Eny ry dada, dia misaotra betsaka e. Eny se Adray, ay ve ato ihany zao e. Voahirana. Nahita ny dada ny voaka avy tato amin'ny efitrano se dia tonga anatsafa. Anatsafa inona indray zao? Falifaly ery zao izany satria mbola afaka manohy fianarana moa arako. Ohatra izany ary hoe mbola afaka mianatra fa zao ry voahirana. Mianatra ny dada fotsiny aty fa ohatra ny hafahafa zany aty mamy ty e. Sao dia mba aza miteniteny foana ry zao dia sanatria ve ka hoe eno sao dia hoe misy solony dada nohatra. Tsy solo moa izany fa fanampiny. Tsy mino aka. Tsy mino fa io izy tsy mitoky amin'Andriamanitra io no manome vahana ny asan'ny nofo. Zay koa aloha e. Izany mantsy ny voalaza ao amin'ny Romanina 9:7 moa izay raha tsy diso hoe satria fandrafinan'Andriamanitra ny hevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Dia ohatr'izany koa mamy io. Raha nofo be loatra izy ry zao dia tsy hainy ny sitrapon'Andriamanitra hoe mila manam-pitiavana, mila manana fandeferana ary tsy hanome lanja ny ara-nofo. Ary tena lalina mihitsy zany hevitra tolotry ny tenin'Andriamanitra izany ry voahirana. Mampirisika anao ary bavy mampirisika anao mba handroso hatrany. Tena efa ela tokoa izay ny alako tato an-trano izay. Le hoe andeha hisitaka nefa dia tena tavela tany
Varotra ty mba hivelomako. Tena aleo mihitsy aloha andalo any an-trano ka aleo aloha mba tsy mivarotra androany. Sady ohatra malahelo be antada koa zany ka. Raha mamandray aloha na dia lazay fa tsy reniko azy izy dia tiako foana satria mba hansahirana ny taiza koko. Why? Lala! Manahoana kindry tonga soa? Manahoana Fa taiza foana. Tena elaka izany mandrosokia. Manahoana mivarotra aloha mba misy tombony ihany ve sa hoe ahoana? Sady hoe falo mandeha fiara lava fotsiny. Eny akia, salama tsara aloha za. Dia izany mihitsy ny antony mba amin'ny viliako satria malahelo anareo ngeky izaho e. Ito akiko. Indrindra kifa dada. Tsy mitsahatra manompo an'ny tompo foana sady indrindra ilay fahadiovam-pony iny. Arono aky. Ahoana ke? Mama ho azo mba nanahoany. Efa bebe rano ve ilay sakay? Tiandry tikoky. Ao ke izy ao am-pivarotanao. Jereo ao fa izy ve tsy ho faly zao mahita andry? Ay, eny araiky fa aleo aky izy aloha ho any aminy ara. Ndana are. Mama! Ahoana? Azafady rery mama fa manelingelanao varotra koa za fa manahoana aloha mamy. Manahoana? Fa mba taiza foana moa izany ndry ity e? Ka te foana nge zary mamy. Fa salama velo ianao sa? Tres. Zao hitandry izao hoe salama re tsy mahatombo mbola afaka mivarotra. Iverindry fa raha tsy salama ve dia afaka hivarotra eto? Sady raha tsy mivarotra nge tsy zavatra raisiny e. Ny karahamandrainareo ny anterana. Kosa ry mama. Tsy fitansaina n'izany kosa izao e. Fa nga moa izany dia tsy maintsy manao tatitra ohatr' izany foana vao fantatra hoe miezaka amin'ny fanampiana ny ao an-trano ka. Fa lazao izay lazaindry e. Arono mbola andesa hijanona hono zato izy. Ka tsy hijanona maharitra fa mivarotra koa nge mba mila anary mamy. Fa zaho aloha ty mba misy vola omeko amin'ny mama dia reto koa misy lamba firakotra tena hitako hoe mba tsara tany dia hoentiko anareo sy dada dia mba tsara ve aloha e. Ie, tsara ihany retsy dia misaotra andry. Mba toy izany ahy fa raikiala voahirana. Ese. Okizay koa izany rezabe ry mama. Dia ro vita alohan'ny aina ny lamba any fa izay aloha fa aleo aloha izany mba hijery any dada vetivety Eny ariko. Izay aloha eto foana e. Lala, aiza ka efa amam-bolana maromaro geny tsy nahitanao tamin'ity trano ity dia zao indray no tsy mba hoe afaka hijanona kely akory fa dia lasa indray. Ka atao ahoana ry dada, izany ange fiainana e. Fa zao aloha. Mino ndry e. Salama tsara ve aloha dady? Zao hitandry tsara zoko. Tsara kosa izany. Arono efa mba mahery tsara ve aloha dada miatrika an'ity sakay kely rano ato an-trano ity ka. Mba lanjalanjao ihany ny teny ry Lala fa renino foana nge io e. Fa nga moa io reniko. Zao ndry Lala, tsarovy fa tsy tian'Andriamanitra ny olona hoe lasa maloto fo zany. Mila mamela heloka azy foana inona ny fadisonina inona ny zavatra nataony dia tokony mba adio fo foana ianao. Eny marina izany teniny dady izany. Ary mamerina ny azafady raha ohatra hoe mampalahelo an dada ny teniko teo. Sady no ianao aloha izany ry dada dia mba hijanona kely indray ary ako.
dia ahoana faly dada? Tena faly anaka ty zao miara mamonjy fotoam-bavaka sika milahatsy zany. Ay, dia tsika sy dada rery ve sa izavy tsika amin'ny makany? Tsika rehetrarehetra ny ray makany daholo ka. Dia mino ary ve dada hoe mama zany dia ho azon'ny dada amin'izany ka? Io ve dia anaiky hiala amin'io varotra an'io? Olona mangidina ery dada e. Adalam-bola. Zay indray ianao ry lala. Tarihana fotsiny izy aloha dia hita eo ny toyany. Indray ariko. Dada ihany eo moko. Orzawa! Ahoana zay ry mama? Avilo ianao fa misy zavatra ho lazaiko anao e. Avy fa ahoana ry mama? Angady dia nefa resaka mafilotra be ny dia todina iry ianao ka. Ie, tena goavana tokoa ary tena iankina amin'ny fiainako avinao. Ka lazao are. Zao n'izy ry zao Ianao dia ianao rery ihany nandaniana mivady ny arena. Ka tandremo hoe mahamaiky ny anambady eo dia efa miteny zay. Tsy azo koa zany tianao teneny izany ka. Zao fotsiny e. Mbola mila mamaly babenanay ray aman-dreny vao mieritreritra an'izany anambady izany. Ory mama. Eny raha zaho aloha dia manaiky an'izany e. Fa ny lahatra kosa aloha ny tsy haiko Toa dia azoko an-tsaina mihitsy izany ny zavatra tianao atao ry zao Fa ianao ty zany rehefa anambady dia tsy antenaina intsony. Zany indrindra nge nefa nilazako hoe aza maimaiky amin'izany aloha fa valim-babena aloha vao vady. Ka mazava ho azy anie izany ry mamy. Satria rehefa manana tokantrano dia efa misy mpitantana ihany koa zany. Ary tsy afaka manapa-kevitra rery raha resaka vola sy valim-babena zany. Tsy haiko azo mama ve zany tiako teneny zany aloha mandreraka mihitsy koa tony zazo tony. Manahirana. Dia anao veloma mama amin'izay aloha fa tsy maintsy anainga indray zaniko. Ary toa tsy namontseny izany. Fa misy inona ary? Kanefa dia tsy mama mihitsy ange izany hoe tsy varotra izany e. Efa na dia fotoana kanesany any am-piangonana aza. Aleo aloha fa ho hita teto izay mitranga. Ohatra ry dada. Dada sy mama Dada sy mama. Mandrosoana ho anaka. Manahoana nareo ato? Sao salama tsara hitanao zao anaka fa ny reninao zao io ohatran'ny somary ohatran'ny tsy dia salama iziko. Ry, fa nanino ny mama ka? Tsy efa hitandry zao marary zao ve ko manahoana indray? Dia raha tindry ho fantatra koa ny antony nakarary anahy dia zao. Reo lamba ny mendry anay ireo. Tory teny zao fa tsy ilaiko. Hamsavavy. Ohatra kosa raha matoa. Izy aza tena hoe mikofoka mitady vola mba hizarana aminao. Sady amin'izay koa mamafoy ianao dia tsipitsipinao tahaka an'izao kosa ve ny zavatra mba omeny ianao hoe? Ny aretinao inge farasisany anaran'io fa tsisy resaka fampisafiana izany e. Dia tena gaga amin'izany mihitsy koa ary mama. Tsy azoko mihitsy. Fa mbola tsy mitapitra mihitsy ve izany izao io sakainao io ka? Zaza mba haninina? Lasa mandeha ano amantsy andry fa tsy ilaiko. Lasa tsy mila ndry mijoro eto andohako eto mpamosavavy. Iny lamba ndry mihitsy na tonga toy izao. Jereva ferena daholo ny tenako. Ary raha tindry ho fantatra dia efa nanontany mazava tsara ny rabe ny momba n'io aretiko io dia mazava ny teniny fa indry mihitsy na tonga an'izao ary ireo lamba ireo nentindry nanaovana an'io. Indray ry mama. Sao dia mba tsy rariny kosa izao ka. Zanakao ve za dia amsavy anao e
dia tenin'olona mpamita bahoaka any ninonao ohatry dada ianao koa ve dia mino an'izany tenenoneny izany tsy mino an'izany anaka mpandaingy reny milaza hoe pahity reny ady amin'izay koa mpamitaka mampiady olona zay ny tiana tongavana dia izao tonga amin'ny tanjony izao fa dia izao ny teneniko anao anaka mahereza fa Andriamanitra ny mahita ny natao rehetra zao ndray re tsy kombakombanareo efa hita izao fa mpamosavy tsy valina retsindria razery ianao no mila mitodika amin'Andriamanitra fa tsy ny zanakao nitondrano rano-tsakay lavo zao jereo any reto izy tsy misy tsy mitondra fahoriana no nanaovanao azy hany mangidy mihitsy ka tena ampizakainao anty zavatra rehetrarehetra ity amin'izay koa tena ranomaso lava ny ainan'ireo zaza ireo isan'andro lava be zany ry dada aleo za andeha velominareo ampisaina koa izay rehetrarehetra izay lala sady zaka koa izao aiza ianao fa mijanona zay koa mety rano na velao izy andeha rangatya rasa aloha ny lala fa inona ary tya ohatra tena asa marina ny zanako Jesosy io ambeno ny taranako mba tsy ho rembiny devoly amen tena ohatrany lasa sahirana ary dada sy mama ny amin'ny fianarako ka dia inona nefa no ataoko nanapa-kevitra ny hijanona dia aleoko manampy an'zareo amin'ny fiainana ka sady efa mba misy ahafahako mahita asa ny faharipaizana efa azoko aloha rangahy izay no atao tsao mbola misy atao ngalo ny se io fa ohatrany tena variana be mitsika se zany fa maninona ohatrao mitady anga dada mitady anse fa se ohatra mivariana be zany fa misy inona azafady ry dada fa tena marina ny ianao soa koa fa niantso ianao fa sady nisy resaka ataoko aminareo zay mantsy rezy mama ao ampivarotanao ihany izy fa ahoana ka ilaina azy mitsika ry dada ty resaka ty aloha izy mitsy izy atsonaka mama ahoany mba mila kely anao zay izy dady zange mbola mivarotra ka vetivety fotsiny eny andre andrasy fa ho avy ka inona moa zany resaka ilanareo azany ka zao l izy ry dada sy mama rehefa nandinika aho dia aninona nambady fery zao io ary le fanlazaiko ianao raha matomba amlamina fa inona ary ty taitaitra be ohatr' zao ty ka ny zanakao be safary loatrako diso ny eritreritrao ry mama fa zao tapaka ho any hevitra fa tsy hanao fianarako tsony dia misaotra zana eny aryko mahafantatra an'izay tokony mety atao konga ianao anake sady efa lehibe koa ianao ioko zay nefa dia tsaroa fa mbola vonona foana zay nanohana anao zay zaniko dia hono ary zao hiasa sahidonana nanapony eto fotsiny zany ka tena marina ary tena tadidiko ny teny voherina hoe olonofo ty mamy ty ka tsy misaina afa-tsy mivola tsy eny hito ihany zany ry mama ka amin'ny andro sarotra mihitsy tovariana pendry dia ahoanao ary lala milamay amin'ny ve fiainandry tsisy olana ve fipetrahandry atao aminay rehefa mandalo ohatr'izao anka ianareo araka io no isaorana nandraiko sady efa fantatrareo angeka ny fiainako fa hono le zokindry lahy iny ve efa mananamana
Itsao ve? Ie, fangamo mbola manana zokila afaka ohatran'indry e. Ka iny ihany ka. Fa te ahita an'izany sakay kely rano izany koa nga tiako politika. Fa orikoly fa taraiky amin'izao angaka indry. Si, ndry koa. Eny e, ohatrany fa izao ary lala. Miaraka amindry ary fa miverina mandalana aminareo indry sa tsy mety? Tsy taoko aloha izay olana e. Ndry koa anehaky olona nanosoa anahy e. Dia sady mba miala sasatra koa ndry amin'izay. Sady afaka ampahafantariko amin'ny mama koa ky ny olona niantra anahy. Eny ary faraikitra izany. Mba aiza ary lala izay. So dia mba manaonao foana any ary ny zazavavy iny. Izaho koa ohatran'ny hafahafa izany ka. Ohatran'ny hoe tsy mino izany hoe Jesosy mpiandry tsara. Nefa dia izaho izao no mivavaka ho an'ny lala. Voahirana. Fa malahery ny olo tianao ve ianao ty sa ahoany? Izy ty izao ty koa manaitra ka. Ary izao ka. Manino? Inona izao ny tsy hanizana fianarana intsony? Nefa mba nandefitra ery izay. Sa ndeha hanambady? Ka raha izay moa fandaminan'Andriamanitra dia izaho tsy mandaka. Fa mba hitandrivy ny hitako. Ino izany? Reo e. Aiza e? Reno manatona ny trantsika reo e. Ay! Hoay! To lala! Ary izy izany miaraka amin'izany? Sa koa raha mba gaga hoe izy tiako. Aiza nalalako an'io fa voahirana kosa no ohatran'ny indrenika. Ho fantatro ihany izany e. Orikoly hitandrio. Aiza izao io? Aiza izany? Io! Dia ahoana faly amin'izay? Ohatray. Izany hoe kalaseny e. Nefa ve fantatry ny ao an-tsaindry ao. Olona tsotra be aky io zokio fa tsy arakaraka ny fanahindry. Andray! Ela kizana ry lala. Tonga ihany ry. Isaorana ny tompo izany manahoana aloha nareo e. Manahoana kia? Tena ela marina ianao izany ry lala. Ary manahoana reo tompoko? Salama zaika. Fa izy io ry lala. Mba ataovy aloha fampifantarana fa inona ary tiako. Tenena kely lala fa menatra be se matavatra eo amin'ny masony indray nga onka. Fa misinona e. Sano izy ry zao namako izy namako napetrano amo izany e. Dia mba hiala sasatra kely aty amintsika hono izy sa tsy mety izany. Dia koly aloha ny anarany. Tsara? Faly mahafantatra sy mandray anao kizay ry koly dia aza mihafahafa. Izany mihitsy. Aza manafa karakaraina tsara ianao. Sa ahoana ry lala? Ento koa kia. Tahaka nandraisandry ihany aky mba ataonay koa. Na dia hoe tsy vitanay iray manontolo aza. Tra mitobaka sahady izany foko izany. Tsy afaka manam-pitiavana ny sahady ao aloha mandrosinareo ry lala fa ina ary tia mijorojoro ty dia mipetrapetra. Izay koa moa tonga dia manatsava be ka tavela ty atsika. Saotra tompoko. Tatasy mama ô! Tatasy mama! Misy vahiny ka tantanany e!
aha tonga soa ianao anaka de mipetrapetra ary tsara vahiny marina izany reza koa ary reninareo teo Eno mama aiza ianao vahiny mitondra olona tiandray azafady zange manan-katao fa tsy olona mipetra-potsinoatra anareo ory mama misy olona nge io tsy tazanao samy mody jerena mihitsy manahoana ianao ry tovavy ary iza de hoaiza de aninona ty aminay ka iza ngery mama no namako de mba mangina amin'ny vavandry retsy tsindry no anontaniako ary io namandrio nga mona de mila mpisolo vavaka ianao ngery kialakely ty na anontaniako sa marenina ko oramatoa mba moramora ihany koa sy tsy vavanao ty olona mandalo rehetra ato an-trano ato zany de anehoanao ny toetra ratsinao daholy zao anaka iza tokoa lohany ianao iza tokoa lohany raha tsy madiso fa tiana mba ho fantatra koa ngeny tena mariny na mahalala tompoko ay ve ary tanamiko foana izy mipetraka hatramin'izay ny alany teto aminareo izay de mba hitsikilo ny fiainanay sa misy tanjona hafa ao ambadika izao tapahako ny tenao ry mama zay ry koly tsy ranony kibaka hoe tonga namana fomba mavo fa vory mialala mila namany lasa fa resaka mandany jirony ianareo fa iny tsy ahitana an'izay vokany akory reninareo ve hita fa mandehana aloha ny voahirana sy ry lala makarakara ny sakafo mba hiarakomana amin'ity vahiny mahafinaritra ve tya eny rery dada tsy aleoe mba mipetrapetraka an-jaridaina ry koly mijeran'reto akanto voninkazo sy ny anitra mimeriveretiny sady mba miresadresaka mandra-pamasaka ny nahandriko tsy maninona ka tiako be ary zany tsara ny asa tanan'Andriamanitra tahaka ny namborona nanao amin'izao endrika tsara be zao miaraka amin'zato bika mahalandilandy zao koa be any ambe anao tsy maintsy mody rahariva fa tsy lasa mitoetra elato ka sady misy rivotra be le raha matora azery ohatra to lasa vinany tampoka teo akoly sa tezitra tsy tezitra ka rena fotsiny fa ve zao maharesaka be ahoana ry voahirana angana fa masaka nge ny sakafo ohatra masaka sady ny sakafo ry koly andao hiditra fa sao de mangatsika eo zanyka andao ary aza miafafy raisa da tsy mama ry voahirana andao refa efa natsoko izy fa zao koa zato zao ny anaka ny aty aminay de mazoto homany fanay zany nefa de efa vita vavaka velona izy ty ka zary vo tongako zay nge vonatsona ry dady nay ve minara to aloha no mivavaka de aveo loarana daholy amin'izay ao to mivavaka ry lala ao afaso andao ary tsika hiaraka hivavaka aloha ivavahako azy mihitsy lala raha eo makasitraka anao ny amin'ity androany ity fa lehibe ny fitiavanao misaotra fa menao sakafo saza ho an'ny nofondray zahaina amin'izao atoandro izao de anao novoninahitra nitera ny aza mandrakizay makasitraka raha io amen de mazoto homana namanakoly fa vita vavaka io fa de mazoto ohatra ary to tsy mazoto mankolo sa fa nantsahona izy ngamba vo mahandretsirykanina ny lelaniko mazoto be raha zanyko ao sakafo mivava re ao tsara raha azoko tsara zany de ty lali ty indray no ampiditra nyity kolo ty ho isam-pianakaviana jerenga reta ataon'izy zao mahatsiravina na mijery azy ary mahatsiry zany nahandro ny lala zany mahay mahandro mihitsy nge lala io fa hono firy-taona moa zany ndriry sary-bakolo moa sa ay mokoly izy teo firy-taona ho andriny to tsy mahay mamahateny ary raha zao no mitoy
dia tsy hakarakara vady ndry ao arianao. Ry mama koa izany dia efa manao izay mahamenatr'olona mihitsy ka. Inona ny dira mikarakara vady amin'izany e? Sady amin'izay indray vahiny mandalo ny ry mamy e? Tsy maninona izany mpitsao aleo izy mba hiresaka. Izany mihitsy mila resaka mihitsy izao vehivavy izao ka hono ndrio izany ho tsaijanona ty ohatra mahasaro-pisaina izany hoe vehivavy mandry aty an-tranon'olona sady indrindra hoe misy tovolahy ilay an-tranona. Sany aminareo mety izany kerakely ty anondra anandray ianao razery inona ny diranao amin'izany e? Malala ny tokony hitondrana amin'ny fiainany io ary malala ny tokony hitondrana ny tenany. Inona ny diranao amin'izay fiainan'olona any ny anao atrehana ho an'ny hanina. Zay fa lasa eo nareo kivarotra rangaty hanina ary dia tsy mihetsika za konga momba mahazo rary mihitsy ato anatin'ity tokantrano ty io lesery jao andana ty hoetan'ny sakafony dia any izy misakafo zany ary rehefa tsy hinana izy ry dada dia avela ho any ka za koa tsy mila tsy fa efa ry mihitsy ny toetra mamy. Zao ry zao andao aterodina aminay fa lala mbola hijanona. Sady kosa ve iny raha tsy mampaninanao moa maninona fa tsy matory any fotsiny eno zao koa fa aleo za ilaza kely amin'ny dada fa so manahirana ka dado dada aiza nga ianao teo aty anjaridaina ty jao fa hoana fa inona nataony dada any mba miala sasatra kely fa mbola hiverina andeha hiasa nge za avy eo fa misy inona ry jao kanefa so dia mba dirandreninareo le resaka dia atsoko izy na anatin'izay hoe fanatsoana ho anazy zay tsy ilaina zany mama ry dada aloha izy andeha hivarotra ny atsenany any fa raha mama indray dia ngamba dia sakay kely rano iray ny aingito fa hoany zao hoe andeha anatitra kely ankolany amina dia zay saika iraky kely amin'ny dada aloha anatitra ankolo hoe ry jao efa maninona za aloha tsy misaka nanaka fa dia mitandrema tsara any an-tanàna n'olona fa so dia ahita raharaha amindreninareo indray eny misaotra ry dada aza matahotra dada fa zange tsy zazakely tsony koa mba efa lehibe any ako dia misaotra ry dada an'izao da mifandraisana veloma dia mampamangy ao amin'ny zareo ao veloma anaka dia tsaro fa misokatra ho anao foana io varavaran'io dia manaraka indray dia tandremso hoe tsy akaty tsony rokoly Sakay kely rano diam-peniny fandresena rakotondraso